Ny safidy nataon'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina rano nambarany pasteur Mayola ihany koa arana mafy hatrany moa izy tamin'ity androany ity fa ho lasa filoham-pirenena malagasy amin'ity taona 2024 ity. Nivoaka tamin'ny varavarana malalaka ary nanao ny safidy mety ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina raha araka nambaran'ny pasteur Mayola na dia noho ny tsindry mafy dia mafy nataon'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena aza no nahatonga iny fanapahan-keviny iny hoy hatrany ny pasteur Mayola raha nitafa tamin'ireo mpanao gazety ny teny Andranotapahana Ambohidratrimo io maraina io. Nilazany heviny ihany koa ny pasteur Mayola ny momba ny fifidianana solombavam-bahoaka mialohan'ny fifidianan'ny filoham-pirenena izay kasain'ny fitondrana tetezamita atao ka aminy dia tsy ny filohan'ny tetezamita no manapaka ny tety androm-pifidianana fa ny senita sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena satria izy ireo no mamatsy ny ampahany be indrindra amin'ny fanatanterana ny fifidianana eto amintsika. Olona nanao heloka zany dia efa voasazy dia izay no tokony omena amnistia. Fa raha ohatra hoe mbola tsy nanao heloka na nefa voasazy nefa omena amnistia dia hafahafa ihany zay satria ohatra ny hoe amnistia alefa aloha zany le zavatra. Ka raha ohatra ny hoe manana sazy izay azo lazaina angamba hoe anamelona ny filohan'ny tetezamita ny firaisambe iraisam-pirenena dia tokony mba atao mazava zany le izy hoe tia ny heloka any anjena sy any amelona azy ka antony anomezana famelan-keloka anazy melova. Fa le izy mako zany tsika gasy zany efa dia efa diso mahantra loatra zany dia miankin-doha amin'izareo dia izay tenin-jareo atao dia ataony daholo. Fa io tsy ho avy Jehovah monjy ty firenentsika ty zany fa tsy haritra io zany fa anao fahagagana amin'ny firenentsika ty Andriamanitra. Fa zao moa zany tsika mbola miankin-doha amin'izareo. Izy ny tompony fahefana dia izay veriny fa mety hitondrana ny firenentsika ty zany dia izay no atao. Fa mba misy ihany zany manaiky an'le faminaniana zany reny mpaminany sy ny namany reny. Ka io ne tsy zany mandresy lahatra ny olona anaiky an'izany fa asan'Andriamanitra io zany. Andriamanitra mampiseho amin'ny olona tsirairay avy zany hoe izao ny fiasako dia izao ny tena. Fa io koa ngenandry Beelzeboba sy ny Lucifer sy ny diavolony fa manaiky an'io daholo tsy maintsy ho avy. Andriamanitra zany nanome azy reto ny fanana diavolo tromba vasimba kalan'oro sy namreto fa manaiky eo ho avy fa miteny an'izany daholo. Dia ahoana moa reny olona milaza-paminany reny tsy ahitan'izany koa zany dia tsy dia gaga amin'izany azy zany fa zavatra an'Andriamanitra io ka tsisy fahefana sy hevitra ambony an'Andriamanitra dia manaiky daholo zany ny olona izay fampaneken'Andriamanitra aloha zany fa mbola misy ane tsy mino sy tsy manaiky an'izany. Zay le raisina indray zay hoe zay le démocratie koa zany zay. Io maraina io ihany koa no niaonan'ny pasteur Mayola tamin'ireo mpino sy vahoaka marobe ary olo manan-kaja sivily sy miaramila izay pombazy ka nanatanterahany fotoam-pivavahana lehibe teny Andranotapahana Ambohidratrimo ary mbola namafisiny hatrany moa fa mizotra makany amin'ny fahatanteran'ilay faminaniana azony 13 taona lasa izay fa ho lasa filoham-pirenena malagasy ny tenany amin'ity taona 2024 ity. Olona 503 mianadahy natao batisa io maraina io rehefa nianatra ny tenin'Andriamanitra ary nanatrika ny konferansa izay nataony pasteur Mayola.